Miarabantsika rehetra ry havana izay manaraka izao fandaharana izao. Iombavaka isika mialohan'ny anarahantsika ny fampianarana. Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina misotranao zay ny amin'ity fotoana ity, izay ahafahana indray androany mihaona aminao amin'ny alalan'ny hafatra avy ao anatin'ny teninao. Aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny teninao io ianao. Dia misotranao sahady izahay amin'ny aina sy ny fahasalamana ho raisinay, ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy, vokatry ny fiaonana amin'ny teninao amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesoa, ilay teny tonga nofo no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny fampianarana izay fampizarana amintsika anio ry havana dia nampitondraina ny lohateny hoe Adidin'ny Tompo isika. Adidin'ny Tompo isika. Miahatsika izy. Tenin'Andriamanitra izay eo am-bavany maro, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:7, ny 1:12 manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ao anatin'ny fiainana andavanandro iainantsika nefa ry havana dia mazany sika tsy mamela an'Andriamanitra hiadidy atsika izay zanany sy asan'ny tanany, fa sarombahantsika matetika eo am-pelatanan'Andriamanitra izany fiadidinantsika izany. Raha mamerina isika aloha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 100:9 ohatra, dia mampatsiaro antsika ny tenin'ny Tompo manao hoe izy no nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Izany tenin'ny Tompo izany no ampahatsiahivana antsika indray androany fa Andriamanitra no nanao atsika, fa tsy isika. Raha jerentsika io andin'ny soratra masina io dia eo amin'ny vodipejy eo ambany eo dia hitanareo tsara mihitsy fa misy soratra hoe izy no nanao atsika fa tsy isika. Ka noho izany ry havana dia tsara ny ahatserovantsika mandrakariva fa Andriamanitra no nanao atsika azy isika, ary tsy vitany hoe azo fotsiny fa hoy izy hoe olony sy ondry fiandriny. Izany hoe azy sika ary izy koa no miandry antsika sy miahatsika. Verina amin'izay nambarako teo am-piandohana, nahoana moa no ambara hoe matetika eo amin'ny andavanandrom-piainana isika dia miteny hoe manompo an'Andriamanitra, tian'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra, anefany samborintsika foana ny anjaran-draikitra tokony ho azy, ka tsy avelantsika izy hiadidy atsika fa isika no miezaka miadidy atsika. Raha ho an'ny fiainantsika eto Madagasikara ankehitriny, ary tsy ny eto Madagasikara ihany fa hatrany ivelany koa, misy ny ady sy korotana, misy fisondrotana vidim-piainana ohatra. Dia miverina isika amin'ny eto toerana, ny any ivelany hoy teo misy ny ady sy korotana dia misy fiakaran'ny vidim-piainana noho ny antony samihafa koa. Fa raha ny antsika teto Madagasikara dia hatramin'ny volana janoary tany dia niakatra foana ny vidim-piainana, niakatra foana ny vidim-piainana, ary manoloan'izay dia mianahana sy miraviravy tanana isika rehetra. Izay no nahatonga ny teny hoe indraindray tsika mba tsy ilazako hoe mandrakariva dia samborintsika mihitsy ny andraikitr'Andriamanitra ka itsika no lasa niditra ny adidy atsika. Isika no miezaka nanatafita ny fiainana nefa dia tsy tafavoaka dia menomenondaveny fotsiny isika rehetra. Anio ary ry havana mamerina antsika ny tenin'ny Tompo manao hoe adidiko ianao. Noho izany dia apetrao aminy aloha ny fanahiana sy ny zavatra rehetra. Andray fampiarana azy mivantana ho atsika eto Madagasikara mampiditra mpianatra tsika izao. Aoriana ny fampidirana mpianatra mety misy koa ny andraikitra hafa izay tsy maintsy tanterahana. Ao anatin'ny fampidirana mpianatra dia na tsika tonga eny amin'ny sekoly, dia na tsika mitondra ny taratasy avy any amin'ny sekoly, dia raisiko ohatra mihitsy hoe ohatran'izao no ataontsika rehefa mamaky an'le taratasy tsika.
frais généraux miakatra, ny écolazy miakatra, ny vidiny cahier na dia ho an'ny eto Antananarivo ireny vohatra aza, ny paquet-na cahier izay nividiana 7,000 ohatra tamin'ny taona lasa vidiana 5,000 sy 2 alina amin'izao fotoana izao. Ny rehetra miakatra. Dia manoloana an'izany dia izao ny fihetsika ataontsika. Rehefa ohatran'izany ny vola lany tena mananatra anareo mihitsy atao tranaty, tandremindray no tsy mianatra tsara. Tandremindray mbola misy hoe mihanahana fotsiny eo. Marina fa tokony hampaherezina mianatra tsara tokoa zanakitsika. Fa tsy amin'ny fomba ohatran'izay. Tsy amin'ilay fomba hoe matsiaro voatsindry ny vidim-piainana sy ny fiakaran'ny fiainantsika dia lasa mivazavaza sy masika be fotsiny. Fa raha miakatra ry havana ny zavatra rehetra, ny finoanao koa akaro ny finoanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ilay miteny aminao manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Miverena eo am-pelatanan'Andriamanitra fa aza ianao no mitondra sy mitantana ny fiainanao. Ndraindraytsika izany mety hiteny dia le izy ange izany pastera na le karamanay ranay efa mbola tsy tonga akory dia efa lany. Efa amidy ria, efa amidy roa. Dia mbola inona kosa zany le atao aorianan'izay eo. Rehefa tenenina manko tsika manao hoe miverena eo tanan'ny tompo dia avelo ny tompo ihany azy, dia tsika ohatrany tsy te hiverina eo tanany mihitsiny fa te hiazakazaka sy menomenina foana. Moa tsy mampatsiahy an'ilay mpianatra Jesoa. Ilay nataony Iray mandeha hoe andeha tsika hamakivaky ranomasina, epitery. Nampianatra azy Jesoa tamin'ireny ry havana. Nampianatra azy fa misy fotoana Jesoa ao an-tsampo-kelinao dia rehefa misavoamboana ny rano tsy mikoropoka teo daholo fotsiny nataon'ilay mpianatra fa tsy nanaitra ny Jesoa akory izy. Fa rehefa tena natsiaro izy fa tsy tafavoaka dia izao no nataony an'i Jesoa, tsy mampaninona anao ve raha maty eto izay. Dia hozy Jesoa hoe fa aiza ihany ary ny finoanareo. Ny tenin'ny tompo tamin'iny nitsahatra ny rivotra sy ny ranomasina. Izay voagaga ny mpianatra efa iza ary ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Androany ninona anaran'ny fisafotofotom-piainana ry havana. Navidim-piainana misondrotra, fampidirana mpianatra tsy vita, asa tsy misy, vola lany amin'ny fitsaboana ny marary, fananana lasany mpangalatra sy izay toy any lavitra rehetrarehetra. Miaraka aminao an-tsampokely Jesoa ary aza vela atory fotsiny izy fa resa ao aminy. Mifampizara ry havana miresaka amin' Jesoa fa aza dia zatra le mivazavaza sy mikitakita na menomenina fotsiny eny. Fahasalamana ny simba amin'ireny zavatra ireny. Fa ao anatin'izay miakatra rehetra dia ny fiombonam-piainanao amin'ny tompo no amboary tsara dia hitanao fa tsy vitany hoe mitony fotsiny rivotra sy ny ranomasina fa ianao dia ho gaga ahita ny famonjen'ny tompoka idera azy. Ho anao kosa izay mbola tsy manana an' Jesoa miaraka aminao dia fotoana androany ry havana aza mandeha irery fa teneno izy hoe Jesoa hitindray raiso manamafy ny fanoloran-tenako anao. Ary ho anao izay efa miaraka amin'i Jesoa nefa matsiaro miravoravo tanana indraindray manoloana an'ilay fiainana vakivakiana ankehitriny. Ny zavatra rehetra miakatra, mitebitebinao isan'andro manao hoe ohatrinona indray dia lasa ohatrinona, na koa hoe mbola tsy sitrana ihany ohatrinona ny olany, na koa hoe na ny asa atao ary ity tsy misy. Izao ny tenin'ny tompo amaranantsika izao fampianarana izao. Ka ao amin'ny Romanina 10:12 dia izao no tenin'Andriamanitra hoe iso ny tompon'izy rehetra ary manan-karena omeny izay rehetra miantso azy izy. Aza matahotra tsy fampinara-bola sy fitaovana ry havana fa manana an'izany ho anao, ho antsika rehetra Andriamanitra. Fa miombona fiainana aminy, izay ihany lalana. Raha tsy tafahombona aminy ianao dia izao mihitsy ny ataon'i Jesoa era misaraka amiko ianao. Tsy mahay manao na inona. Ary Jesoa izay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana dia izao ny teny fampanantenana niaraka tamin'izay koa ao amin'ny Romanina 9:12 manao hoe izay tsy niaro ny zanany lahatokana nomeny hamonjy antsika maimaimpona izy, tsy omeny antsika miaraka aminy koa ve.
ny zavatra rehetra. Ny rehetra tokony ho anao ara-tsaina ara-batana ara-panahy ao amin'i Jesosy ry havana. Koa an'io dia mitaona anao indray aho hoe azafariana mijery ny hita ianao, fa ny hita dia vetivety ihany, fa miombona fiainana isan'andro miaraka amin'Andriamanitra dia ho raisinao ao anatin'ny fikorontanana rehetra, ny fiadanany izay manana ambiampy ary momba sy manohana anao amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny alehanao rehetra. Amen.